tary aloha am'izay hoe le mivavaka zany de tena fanapaha-kevitra entitra ary tsy manao vilany ary tsy mamazivazy an'Andriamanitra tsy maniratsira ka hoe mibebaka mivavaka de aveo miverina any afaotana ndray nanomboka teo zany miverina tamiko am'izay zany zay natsapako hoe tena herin'Andriamanitra izy le fatsapako tena fandiniha tena lalina hoe zany atao mivavaka zany atao mibebaka manaraka an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra de olona tena tapa-kevitra niova teo am'izay zany mipotra hoe tapa-kevitra fa iova am'izay ary tsy nanininako le izy hatramin'izay ka hatramin'izao teo zany miova hoe andeha am'izay zany anapa-kevitra am'izay de nomboka teo de misy devoly be nibitsibitsika atao tsofoko tao hoe raha miala amin'ny foana sigara io ianao nanomboka classe de seconde ianao ka hatramin'ny classe deuxième année any amin'ny université lavalava ihany zany ny fotoana foana sigara ka raha miala amin'io ianao de bekamy miandry ianao tuberculose tonga de enzana be mihitsy ary mety afaty ianao marary mitratranao ny poumon-nao koa tena simba marary mitratranao mila miala tsikelikely zay le paikadiny devoly zay fandrika mila miala tsikelikely nefa ny tena tanjony devoly am'izay miala tsikelikely zay tsy ho afaka eo mihitsy ianao hoe androka devoly de ho tazominao ny rambony tsy ho afaka mihitsy ny devoly fa mitatro asaiko zany de hoe zarana rehefa tena hoe mivavaka zany araky mbola iverenako ihany le hoe natao hoe mibebaka de tena hoe miova tanteraka mihitsy hoe tsy mivazivazy tsy misangisangy fotany zao tonga de hoe trongisina tena trongisina amin'ny lapelina mihitsy hiala diodio nomboka teo de najanona ny ditra sy ny revirevy niaraka tamin'ny namana festotoka moa zany de fandehanana any amin'ny boîte de nuit ny disco sy ny tara fandehanana ami'renireny ihany ko manomboka hariva mandraparainy andro mandehandeha ny tsena any najanona ny fifoana rongony najanona ny foana sigara najanona ny dido sy ny faniratsaranin'Andriamanitra tao anatin'ny resaka hard rock de manao kavinila sy manao lacroix nitsongolika efa naingana nitsaka baiboly koa tam'izany fa heureusement zany tsy tafiditra tao anatin'izay fa saika amin'ny fianona tatouage be dehibe mivatana tomboka vatsa tomboka de mariky ny devoly sotra an'Andriamanitra fa tsy nanisinisy an'ireny ka na de efa niova fo aza ka mbola misy tomboka vatsa de enatra le izy aty aorina satria olatra tsy azo fafana de najanona daholo ireo rehetrarehetra reo de za sy ny dadako no tao an-trano za mbola mivavaka ho an'le dadako ihany hatramin'izao mba ho afahan Jesosy izy mba izay nataon'i Jesosy tamiko de hainy atao aminy ko satria izay mirahalahy mianaka zany de ohatrany hoe mitoy zany le ambiansanay tao anatin'le ditrako satria izy avy manao PR ny mahazo divay kasitereny avy any Ambositra mahazo toga gasy de fa ho tanàna falifaly satria ohatrohatr'izay ohatran'ila mandeha manafika reny de mahazo babo de efa mitondra mody be dehibe faly de niaraka tao anatin'izay fanandevozana sy fatotra nataony devoly zay zany zay sambobelona nataony devoly zay zany niarany faly tao anatin'ny ota sy ny zava-betaveta sy ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de nefa zany efa nahafahany tompo tapoka tao anatin'izay de izy mbola tavela de mivavaka ho azy moa mba ho ahafahany tompo izy fa tao anatin'izay zavatra zany de tonga de afaka fisotrotoka narina ny briquet fa tsy miala briquet mihitsy any poste aloha fifoana sigara afaka koa ny sigara de nanomboka teo am'izay zany sabotsy ariva tadidiko tsara misy fitondranam-bavaka atao amin'ny fiangonana kely fiangonana Jesosy Mamonjy de tao anatin'ny fiangonana io mamanemy zany teny tamina hoe aza mijery an'io hoe fiangonana kely tranon'olona ho fainao izy fa misy herin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana io de teo zany natsapa an'le tantara kely anankiray satria
taloha efa mba miditra am-piangonana ihany rehefa mba maheno toroteny ihany hoe ohatrohatran'izany zany ny toroteny. Misy olona anankiray zany tonga tao amina fiangonana anankiray dia narary mafy izy io. Dia rehefa narary mafy izy a dia zao ny tenen'le montera tao zany, mandehana iry amin'ny fiangonana kely io izy, fiangonana Jesosy mamonjy io a, mandehana eo amin'ny fiangonana kely io izy fa misy herin'Andriamanitra ao. Ny anaintinga eo izy tsy fidiny anainga eo izy nohatry zao e, fa zay izy zay nampianarana ihany izy ary ny doctrinana ihany, dogmana ihany tsy maintsy arahana eo izy fa zay tsy mahazo mampianatra mihoatra no zavatra efa nampianarana anay tamin'ny Vatican sy tany Italia. Fa mandehana ianao izy iry am'ry toerana fiangonana kely ry fa tena misy Andriamanitra ao izy. Zay izy tsy atao amin'ny fiangonana misy anay izy tsy dia mitory amin'izany fanasitranana zany ary tsy dia fahita firy ato zany misy olona marary dia ivavahana ohatra ny any amin'ny fiangonana secte fiangonana zandriny reny fa mandehana ianao izy ao a fa misy herin'Andriamanitra ao izy. Zany hoe fahitako an'le mompira zany tia hivadika izy fa voafatotry le contrat sy le fianianana nataony dia tsy afaka miala mompera izy zany fa fatany ihany tsy matsapana inana inona izy zany. Maninona moa izy maniraka hoe mandehana ry amin'ny fiangonana ry raha tsy hoe tena tsapa hoe misy herin'Andriamanitra ao. Dia tao anatin'io zany nandrenesako hoe nisy fandraika tamin'le teny nataony mamanay zany izy hoe aza mijery fiangonana kely fa misy herin'Andriamanitra ao. Dia ohatra nitombo tato anatiko zany zay finoana zay hoe zay tokoa le tantarandray andro henoko. Dia nandeha zany ny fotoana ny sabotsy hariva eto zareo ambavaka tao, nisy alim-bavaka tao zay mba hoe ahafahany tombo zany sy mba hoe iovy inona izy ianao raha lasaina bavy riavana malala fa vao miditra lahady maraina zao ny tena mamanay tany. Inona zao ny ataonao hipetrapetraka atao tanàna ato izy izy ny olona zao dia vavaka dia tsy aloha hoe miaraka aminay ianao za dia efa fotoamana ihany amin'io le fotoamana hoe efa ela be fa mitoana foana fa zavatra pahiresiko anao dia hoe manana fotoana n'io Andriamanitra io ary amin'ny fotoana tsy ampozina no anovan'Andriamanitra olona anankiray, fotoana tsy ampozina mihitsy no anovan'Andriamanitra olona anankiray. Dia tao anatin'izay zavatra izay zany nitsapako mihitsy hoe tena manova olona ity filazantsara ity rehefa tena toriana zany no famarinana rehetra dia tena manova olona. Misy toriteny anankiray zay, toritenin'ny pasteur David Manakara. Any Manakara moa izy io mitondra fiangonana Jesosy mamonjy any Manakara hoe misy marina ny elo. Izay ny toriteny maraina ary ny hariva dia hoe aza manao pitoto. Dia nanamafy mitondram-bavaka zany le mpanompon'Andriamanitra mitondram-bavaka satria na toriteny tamin'ny kasety nalefa toriteny hoe ny fomba atao zany raha ohatra ka hoe mba te ho afaka te hiova ianao dia izy moa zany tsy hoe raha tia fa tsy maintsy miova mihitsy satria raha maty ao anatin'ny fahotana dia ny elo no miandry. Zay no mazava-dehibe ny tsy maintsy hibebana sy hiovana fo ary hanomezana ho an'Andriamanitra ny androm-piainantsika rehetra hoentina manompo azy. Aloha sy nijery kely fa ohatrany maizimaizina. Dia zay zany mazava-dehibe amin'ilay hoe mba hananana etaeta mba hoe hiova. Tadio tsara fa le jiolahy teo ambony azo fijaliana dia nanana etaetany hiova ary tena hoe le fomba fitalaony tamin'i Jesosy zany dia naneho mihitsy fibebahana sy etaeta teo ho any an-danitra. Ka ianao koa zany mba manana etaeta ny ho any an-danitra. Aza manana etaeta hoe ohatran'le nataoko teo aloha hoe za raha tena sioka mihitsy fa za tena bandi maditra tsy mivaky loha manana fiainana misetrasetra
miavonavona naseho mihitsy zany taloha fa ataovy mihitsy hoe manana etaeta mba iova de efa nilazaiko taminao teo a ny rehefa vita le fianonan'le toroteny zany ny lady maraina sy ny arivo de nanomboka am'izay zany nentinambavaka am'izay zany ny fiainako ray manontolo aviano entinambavaka izy le mpampon'andriamanitra de nentinambavaka inona ny tiana ho entinambavaka de nangataka tamin'ny tompo azy nangataka miangavy azy moa zany satria izy ny eo anoloko eo de miangavy taminy mba andraisan'andriamanitra tanana ny fiainako a satria tsy sapako hoe fa ny zavatra miova tato amiko de za zany tsy tia hiverina any am'ilay fa hotako teo alohatsony izy teny eto misoratra masina ato miboky ny petera ato fampitandremana ho atsika rehetra zay efa nandray an' Jesosy efa mibebaka efa nivafoa de aoka tsy hiverin-dalana intsony zao ny voalazan'ny ten'andriamanitra ny petera faharoa toko faharoa andininy faharoapolo a zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha misy efa afaka mifaly tony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara n' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy nefa voasingotry zany ndray ka resy ny faranao an'izy ireny de ratsy noho ny voalohany fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana toy izay hiala ny didy masina natolotra azy rehefa nahalala izany izy efa miatra aminy oabolana marina manao hoe ny ambo miverina indray amina lohany ary ny kisovavy efa ny sasa de misy potaka indray rehefa nafahany ianao de manana etaeta tsy hiverin-dalana intsony zay ny antony nanantonako any mpanompon'andriamanitra hitondrahana ambavaka ny fiainako satria efa natsapa fahafahanao efa natsapa fiovana de tsy tia hiverin-dalana intsony de nasaiko nientiny ambavaka teo anatrehan'ny tompo tao am-piangonana ny fiainako ray manontolo zany mba ahafahako mijoro tsara amin'ny fanomponan'ny tompo de faharoa manarak'izay nanana etaeta am'izay zany amonjy fotoam-bavaka maraina ny olona rehetra mbola matory za mamonjy fotoam-bavaka maraina makany am-piangonana inona ny zavatra mahatonga ananao an'izay mahafinaritra le fampahirezana vao maraina miainao le fampahirezana sy le mivavaka mifandray amin'ny lanitra ohatrany hoe tsy tiako tapatapaka mihitsy zany zay fifandraisako amin'ny tompo zay fa tiako hitohy foana ohatrany hoe misy zavatra raha sakafo le izy de ohatrany hoe tsy matsatso mihitsy fa sakafo misy sira normal tsara de ohatr'izay zany fifandraisako tamin'ny tompo manana etaeta foana ary ny tena zavatra mahafinaritra koa de satria efa nandre toroteny mahery vaky ena lahady maraina sy rivany de tamany ary zay ngamba le tenin'ny petera hoe tahaka ny zaza voateraka ozy izy de maniry ronono mpanahy tsy misy fitaka rehefa nateraka indray azy zany de miainako mihitsy zay teny zay hoe ronono mpanahy tsy misy fitaka mba hitomboanareo am'izany ozy petera tena hoe le fitombona mihitsy zany le fitombona mihitsy zany tena hitako hoe tena misy zavatra mitombo mihitsy zany tao amiko tao anatin'izay fiovampo izay zavatra tiako ambara aminao zany de hoe ny olona raha tena miova fo marina ny olona anankiray de misy fitombona ao etaeta hamaky baiboly etaeta hivavaka etaeta hiainy toroteny etaeta hiasa ao an'Andriamanitra na tsara azy koa nisy fitoriana filazany tsara teo amin'ny tanàna de teo koa zany nanomezan'i Jesosy fahasahina hoe raha teo voatahiry de tsy maintsy miasa ao an'ny tompo tsy maintsy manana fahasahina ary teo no efa miainako sady zany hoe esoeso teny ataon'ny olona manondromolotra satria iaraha mahitaka tonga teo amin'ny tanàna mbola bandy be mbola tena hoe tsy niova namolotra mbola mainty ny sigara fa rehefa aveo tampotampokeo ngamba ozy ny olona fa inona ny nahazo anito tampotampokeo toatrany mivavaka tampotampokeo toatrany nanana etaeta hiaraka am'reto olona vitsikely reto ka tam'izany mbola vitsivitsy ny ondrin'Andriamanitra mipino tam'izany fiangonana Jesosy mamonjy zany tena mbola vitsikely fa ohatrany misy herin'Andriamanitra zany izy de naleoko zany mijoro miaraka am'ireo de vitsikely aza ny olona manao esoeso sinona koa ny an'ireo fandaninandro adalana ny an'ireo olona tsisy atao reo miogaoga fotsiny eo tsy hitako zay fotony tsy hitako zay atony mety zay ngamba ny eritreritry ny olona fa za zany ataoko anjoantsy fotsiny hoe mety zay satria tsapako
nyainan'izay resaka fanatrehan'ny mpanota sy ny fisainan'ny mpanota zay zany a teo amin'ny fotoana anankiray zay teo amin'ny fotoana anankiray zay nanatrehako ny fitorina filazantsara ity mandeha manapitra bafla miaraka amin'ireo rahalahy reo a tamin'izany koa zany vao tonga tao vao mivavaka dia tsy nihafahafa zareo fa nandray am-pifaliana nandray am'tsikitsikina tsisy fiavina vonana ary zay koa ry havana anisan'ny tena mahatonga ny mpanota hibebaka dia le fitiavana ho azy tsy hoe rehefa mpanota akory izy dia ahilikilika tsy hoe rehefa mamilava dia ahilikilika tsy hoe rehefa maditra be dia ahilikilika fa raisina tsara izy reny ary atiarina moa izy mahatsapa ihany hoe tsapako ny fitiavanareo tsy na hilikilika anany areo na dia zany aza ny toetra ratsy zay zany ny zavatra anankiray teboko anankiray lehibe indrindra zay mipetraka dia le fitiavanak'olo zany ny taony fitiavana ny taona fitiavana ny nanangana tao anatin'izay fanompona mitaopizay fahatelo manarak'izay dia ny finoana an' Jesosy teo koa nisy nanampy anahy tao anatin'le fahafahana hoe ielako any ty sigara sy toka sorongony sy ditra ty fa raha maty am'izao dia efa anao zany Jesosy anao zany Jesosy raha maty am'izao fa za tsy hain'izay vavan'ny olona hoe efa enikenyko tany mantsy hoe raha miala tsy azo ataony zany hoe miala degambe na hoe tonga dia miala bêtement be tonga dia brusque be fa miala tsy kelikely kanefa izy torohevitry ny devoly sain-daliny satana kely izy rehefa tena dinihana hoe miala tsy kelikely fa tonga dia aplikena mihitsy le finoana an' Jesosy hoe za Jesosy mino anao efa nanolo tena ka raha maty dia milanitra zany sahaza ho azy satria fa nino ny teninao hoe raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo raha mino an' Jesosy ny olo anankiray fa raisina mponona ny rahan' Jesosy anadio ny fahotany rehetra dia afaka izy Paoly ndray andro dia misy mpianatra anymaizina anankiray tao amin'ny asan'ny apôstôly ato nanahita eto hoe inona ny tokony ataoko izy izy mba ho vonjenao dia zao ny nambarany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andininy fa telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ary nety mivoaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona ny tsy maintsy ataoko mba ho vonjenao nety mivoaka izy roa lahy Paoly sy Silasy zany teto mpanompon'Andriamanitra roa lahy mety nylay pénitencier nivoaka na le mpianatra amin'izy mivoaka ny tanàna zany mivoaka kelina le fonja dia niteny izy manao hoe tompoko inona ny tsy maintsy ataoko mba ho vonjenao dia hoy izy roa lahy minoa an' Jesosy Kristy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao petraka be zany zay fahamarinan'izay hoe mila mino an' Jesosy ianao ahoana ny fomba fino an' Jesosy arak'ilay ohatra na ilay exemple zay nomeko teo hoe raha misy aretina ny anao ny taizanao ahoana ny fomba anaporofonao anehoanao fa mino an' Jesosy ianao mitalao an' Jesosy ianao hoe Jesosy io za dia mibebaka manolo tena ary efa nanompo anao ary tsy miala aminao mihitsy dia tanteraka le teny manao hoe tsy avelako antena raha tsy tahinao dia izay zavatra zay zany no mipetraka tsara hoe le tena finoana an' Jesosy zany dia fiazona anazy amin'ny teniny hoe tena mpamonjy marina io Jesosy io any Matthieu toko voalohany ny faraiky amby roapolo dia hoe ary ny anarany ataonareo hoe ary ny anarany ataonao hoe Jesosy hoy anjely tamin'ny Maria hoe ary ny anarany sy izy ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana tena mpamonjy zany Jesosy tena mpamonjy ka raha izy no atsoitsika dia tanteraka le teny any amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 laza manao tsy misy anarany ty ambany lanitra nomena ny olona zona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta rehefa io ny ankinanao ry havana dia ho afaka tokoa ianao izay no mazava-dehibe le finoana an' Jesosy manafaka mamonjy manasitrana dia tafiditra tao anatin'izay fiovana nisy teo amin'ny fiainako zay zany zay finoana an' Jesosy zay za Jesosy raha maty am'izao satria za efa nanolo tena raha maty am'izao dia efa anao zany lanitra zany ho any an-danitra zany fa tsy ho verena mety satria izy zany efa tena hoe mitokiko mihitsy zany le teny hoe minoa an' Jesosy to dia ho vonjena misy ny ankonanao dia mitsapaiko mihitsy zay koa ry havana teknika anankiray ahafahana mitsapa ny herin'Andriamanitra iaino le tenin'Andriamanitra hazony amin'ny tenin'Andriamanitra iaino mihitsy izy ao anatin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra io ianao miaina ny tenin'Andriamanitra misy fizantoetra misy esoeso teny eo misy zavatra mety tsy azonao eo ny eo fa rehefa iainanao izy dia mahatsapa hery ianao tao anatin'izay dia natsapa hery ohatrany hoe moramora foana ry havana
zany lazaiko aminao zany hoe tampotampoka eo de afaka tampotampoka eo de tsy tia fofona toka intsony tampotampoka eo de tsy tia fofona sigara intsony satria misy fahafahana zany ao anatin'izay misy fahafahana zany ka ianao raha mieritreritra ho afaka amin'ny herin'ny tenanao tsy afaka ianao mety afaka ihany fa raha ivolana herin-taona de miverina ndray fa zany lasa fa tanteraka le teny raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa ianao zay zany ny zavatra anankiray dingana faharoa ihany koa zay fahatelo azafady izay miainako voalohany indrindra aloha miaino an'le tenin'Andriamanitra aloha voalohany aloha fitondranam-bavaka zay ny ampiriseko na ray aman-dreny aza kivy mihitsy ianao mitondra-bavaka ny zanaka ao voalohany aloha fitondranam-bavaka faharoa fiainona ny tenin'Andriamanitra zay miteraka atao anatin'ny filazantsara fahatelo a ny finoana an' Jesosy rehefa erin'le tenin'Andriamanitra de inona izy fa tsy inona fotsiny tsisy fetraikany tsisy impact tany aminao io raha tsy iainanao raha tsy appliquenao ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra zay iainanao na de efa nandray tenin'Andriamanitra be dehibe ny azandasan'ny blokinao teo an-tranonao fa lasa hoarinany amin'ny fanariam-pako fotsiny io sy haingo tanàna sy haingo trano fotsiny raha tsy appliquenao ny teny fa tamin'ny fotoana io zany nisy ny fiovana teo amiko de nampiariko mihitsy ny teny raisiko tamin'ny teny mihitsy Jesosy hoe ny azoniko tamin'ny teny mihitsy Jesosy hoe mino anao Jesosy ialako reto zavatra be lehibe reto aho mino anao fa tsy ho faty zany araka ny teny io lasa araka bitsibitsika sy ny devoly tsy ho faty zany raha miala amin'reto zavatra reto aho ialako reto olo tena anompo anao zay zany ny zavatra fahatelo ny fahaefatra manarak'izay zay ambarantsika de raha tiana zany ho voatahiry le famonjena ilana faharetana misy teny amin'ny soratra masina hoe amin'ny faharetanareo izy na atananareo miainareo Jesosy le faharetana koa zany tena zava-dehibe jereo hoe ny tenin'Andriamanitra ataon'ny bokin'ny Korinthiana ato afa-tsy petera tamin'ny fiangonana misy fotoana fa le faharetana tena zava-dehibe mihitsy io faharetana io andao ne vakitsika ny tenin'Andriamanitra ataon'ny Korinthiana voalohany toko fa 5:10 andiny fa 7:10 Korinthiana voalohany 5:10 andiny fa 7:10 koa am'izany ry rahalahy malalaka de miorena tsara aza miova aza miverin-dalana aza manota ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fitelezanareo aina ao amin'ny tompo maefa be miorena tsara aza miova faharetana zany taky faharetana be dehibe zany teny zany mila maharitra zany atao amin'ny baiboly ato de nisy lehilahy anankiray nanompo an'Andriamanitra antsoina hoe Job izy io de nanana faharetana tsy miala na mbola isy ty lalan-danitro ty mantsy ary efa tsapako zany nandritran'izay taona maromaro lasa nanompoky ny tompo namonjay ny tompo azy tsapako hoe misy ny fisedrana misy ny fizantoetra misy ny fitsapana mamay mihitsy ka tena hoe tena eo amin'ny tsinondalana mihitsy ianao eritreretany hoe ahoana itoy ve izodiako zao sa iverin-dalana fa za fa nahita mihitsy hoe olona miverin-dalana nafana fo be miaraka mitoro teny fa miverin-dalana izao le teny ato amin'ny Jakoba 5:12 hoe indro ataontsika fa sambatra zay efa naharitra efa renareo ny faharetan'ny Job ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrampo efa renareo ny faharetan'ny Job zany de lehilahy faratampony tamin'ny fanompoana ny tompo zany ary modely fa izy io de naharitra ka nentin'i Jesosy lavidavitra kokoa le fiepetra amin'le famonjena tsy hoe mino an' Jesosy fotsiny de nafahany fa nentina tsy hoe mino an' Jesosy Kristy tompo fotsiny de vonjena no sy niakonao fa nentin'i Jesosy lavidavitra kokoa le fahatsapan'le olombovonjy de ozy izy ao amin'ny Matthieu 24:14 hoe Matthieu 4:20 4:20 fakitsika manomboka amin'ny 5:12 ary satria tombo ny heloka dia mangatsika ny fitiavan'ny maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no manino no hovonjena izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena zany hoe tsy mijanona mafinaritra misy fahasambarana misy fiadanana misy fifaliana lehibe any an-danitra ny ampanota ray izay mibebaka misy fifaliana eo ny anjelin'Andriamanitra eo ampanota ray izay mibebaka ary le olona mibebaka koa aza personnellement le olona mibebaka mahatsapa fifaliana fiovana fa mbola tsaratsara kokoa zany ny maharitra ao anatin'izay
famonjena zay mahatonga ny apokalypsy toko fatelo andimy faraika ambin'ny folo zay milaza mana hoe tanao mafy zay ananonao fa tsisy akany sarotonatra mareta aza miova zay zany mbola tsara lavitra zany le faharetana ao amin'ny fampona tompo atao amin'ny apokalypsy moa dia lazay mihitsy hoe misy zadrim-boninahitra miandry atsika zay ny antony ampirisihana atsika aharitra tsara efa nitorina nambara tamintsika teo ny amin'ny fijoroana vavolombelona ny fiovampo tsara zay fa ny tena zava-dehibe koa dia le faharetana hatramin'ny farany apokalypsy toko faharoa andiny fahafolo aza matahotra zay zavatra efa hiaretanao indro ny devoly efa nao sasany amin'ny alohan'ny tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary ho ampahoriana avolona aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny zadrim-boninahitry ny fiainana matoky hatramin'ny fahafatesana manomboka eo amin'ny fiovoam-po ka hatramin'ny minitra farany hafatesana dia tsy miveron-dalana tsy manota mihitsy indraindray misy ny ota sasa misy ny ota tsinahy fa le hoe mini manota dia misy koa le hoe tezera fa aza manota aza atao tratry ny masoandrolena le mini manota mihitsy zany tsy mety hoe zavatra efa nilozanao dia mbola hiverenanao indray tahaka ny lazain'nympolo mana hoe fa raha zavatra efa niravako izy mbola atsangako indray mampiseho ny tenako tsinotsino tsy mendrika dia manomboka eo zany dia manana faharetana am'izay raha lasanambara atreo zany ny fijorona vavolombelona sy ny toroteny fampiarezana miantsika fa ny tianambara dia zao hoe aoka ho tsapanao raha mivavaka ihany ianao tsy hoe makany am-piangonana ihany fa mifiangonanao a dia zasy ianao tempolin'andriamanitra raha mivavaka ihany ataovy zay atsapanao ny herin'andriamanitra fa ny andiny soratra masina zay ningatsika tokoa dia hoe manana ny endrika misy zany ny fiangonana misy zany ny fitariana misy zany ny fampianarana ao amin'ny fiangonana anankiray manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'andriamanitra jereny aty ivelany toatrany hoe mahafinaritra miroborobo mandroso fa le tena ao anatiny sy miaina ilay herin'andriamanitra ahoana ny ilazako hoe tsy miaina ny herin'andriamanitra tsisy olona mandray ny fanamasina ao am-piangonana tsisy olona matsapa fiovana tsisy marary sitrana ny fiangonana nge dia raha hoe miditra raha hoe makany amin'ny siramazo eny fary ny ampidirinao siramamy mivoaka avao makany amin'ny orinasa sotema ianao textile nampidirinao lamba mivoaka avao dia makao am-piangonana ianao zany mpanota ny miditra ao olom-baovao ny tokony hivoaka olom-baovao ny tokony hiova olom-baovao zany le olona fa ny zavatra hita dia saritsarina fiangonana tsy tsapa le herin'andriamanitra tsy miasa le herin'andriamanitra satria nahoana misy amin'izy ireny afempenina ny fahamarinana misy amin'izy ireny raha voatoriana ny fahamarinana dia matahotra sao dia horoasina le pasteur ohatra na hoe very tombontsoana very finanana tsy maintsy toriana ry havana ny fahamarinana so dia aninenana zay ny antony toriko aminao ny marina rehetra misy manko ny olona miteny manao hoe manala baraka teny ianao tsy miaina ianao zany koa hoe dia toriana amin'ny réseaux sociaux tsy maintsy toriana zany le fahamarinana mba hahatonga anao so dia anao miaina tamin'le lalana naliako dia mitady fahafahana dia efa nitoroko anao ny lalana anadinan'andriamanitra azy zany nday andro any mena maimaimpona ianao nahoana ianao tsy nizara maimaimpona izany tsy maintsy toriana amintsika ny fahamarinana ambara amintsika le fahamarinana mba hitondra fahafahana ao antsika tompo any hamonjy ianao raha mbola mpamonta iringiriny ianao voafaritry ny fisotrotoka voafaritry ny foana rongony voafaritry ny adalàna fitsangajangana fa vetavetana voafaritry ny fanaovana sipasipa mpamitaka zanak'olona mpamitak'olona laza ianao fa ho alainao vady le olona ve tsy alainao vady akory fitaka zany mpanimba zanak'olona zany voafatriky ny lainginy voafatriky ny fitenen'ny ratsy tompo ane anafaka anao zao fitoriana filazantsara zao ny anafaka anao alengany hitondra fiovampo anao zao atonga anao tonga saina iomana be izao mbola velona zao fa tampoka aneo fahafatesana maniry atsika mba ho ela velona fa tampoka ny fahafatesana mandeha ny andalana iny tsika dia takany hoe mitsehana ndra fahafatesana davida dia nanana fijoroana vavolombelona mihitsy ray dimonja ozy izy pa anankiray ray dimonja nielanelako sy ny fahafatesana tsy fantatsika mihitsy na mety ho accident na mety aretana na mety hoe atory amin'ny alina dia tsy fotsony rapitso fa za ty tena aminao mana hoe omana mandrak'izay amboary zay tokony amboariny aoko ho tsapanao misy tena niova foy ianao aoko ho tsapanao misy tena hoe manana an'andriamanitra ary ty ho any tadio rehefa ny olona mivavaka zany a tsy maintsy misy fiovana zany le havana na tianao na tsy tianao raha tsy mbola natsapa fiovana ianao mandiny tena fa ny baiboly dia milaza
Koritianina faharoa toko fa 5:7 ko raha misy olona ho izy ao amin'ny Kristy olona manompo an'Andriamanitra zany olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ny zavatra rehetra misy fiovana zany zany hoe atao miavaka tsara misy le toetranao taloha sy le toetranao ankehitriny misy olona mijoro vavolombelona raha za taloha no natao an'io ngamba dia efa tsy haiko intsony efa liovy izy zay amin'ny fotoana itenenan'io misy tsapa mihitsy anie le fiovana tsapa fa za koa aloha teteny aminareo zay efa niova tsy hoe niova dia masina be dia anareo mpanota fa atao zay fandraisana amin'ny olona mbola tsy miova foa ny olona mbola mpanota omeo fitiavana izy ireny fa fitiavana manangana ahoana moa ny afahana mitory aminy raha tsy omeno fitiavana izy fa ny zavatra tokony atao dia manana faharetana mbola veriko indray manana faharetana fa ny faharetana ny tena mitondra ny famonjena io ho tonga any an-danitra somary lavalava ihany ny fampahirezana satria tiako zany mba ho tafita aminao mihitsy ny afatra ary tsisy banga dia zay teboka efatra zay zany namonjen'ny tompo ahy voalohany indrindra fitondranam-bavaka faharoa fiainona ny filazantsara marina tadiavo karoy mihitsy zao zao fa misy ny réseaux sociaux karoy mihitsy zay tena hoe aiza ny tenin'Andriamanitra tena mitory ny marina tsy le tenin'Andriamanitra mitory fitahiana sy fahasoavana aminao reny fotsiny fa litory miady zay mihitsy ny tena tiako ary zay tena mampahazo aina rehefa miantory teny le tena manintsinintsy midikiditra lalina amin'ny fiainako reny mihitsy mikidikidiky amin'ny fiainako reny mihitsy ny tena tiako satria manintsy ary ahitsy n'iny teny iny ianao ka zao efa misy ny réseaux sociaux any amin'ny YouTube any amin'ny Facebook any amin'ny radio dia lehibe ny ainao manjery rehetra zay mitory ny marina dia amin'ireny manaraka hoe aiza ny tena hoe mizaha ny tena tory teny manova fiainana fatelo manarak'izay manana finoana an' Jesosy aza raisina toy ny olona tsotra Jesosy aza raisina taka ny fanambanimbani'ny olona fitsotsoran'ny olona an' Jesosy maha Jesosy an' Jesosy raisy ohatra ny Andriamanitra mihitsy izy ary miasa omniprésent omnipotent omniscient zany hoe manerana na zao dia zao azy ianao miantso an' Jesosy dia afaka maniraka amin'ny fanahy masina zaho izy aniraka amin'ny fanahy masina na hoe aniraka amin'ny mpampionina ho ao aminareo mandrak'izay Jesosy manana fahefana andefa ny fanahy masina zay mahatonga ny teny hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany afaka hanome hery ianao ny fanahy masina raha tena mino an' Jesosy ianao fipetra tsy azo elana resana famonjena zany ny finoana an' Jesosy fa efatra farany amaranako azy manana faharetana zay ary ny afatra nomenitsika tanyteny ity hoe sotranao naharitra ny aino hatramin'ny farany ary mbola minso manantenao fa amanarakatsika mbola ifampizara eto ihany raha mbola tsy miverina iny amin'irao lanitra Jesosy zay tokoa mantsy ny adrasantsika eto ambonin'ity tany ity amin'izao andro mahaory any farany zao iadio ihany ny adinao karakarao ny ankona natao zay mahasoso mahatsara nefa azadiny miandry an' Jesosy fiverenan'i Jesosy eny amin'irao lanitra ny tsika io amin'ny fotoana tsy ampozana zay mahateo amin'ny tompony hitsangana aloha dia isika zay velona ka mbola mitoetra mety akarina tsy handalo fahafatesana tampoka le tsika anatin'ny fraction de seconde zany ao anatin'ny ray mpimaso izy dia ovana tsika ho Paoly ka io zany ny andrasantsika eroviny zay fotoana zay mety tampoka zay fotoana zay mety rehefa avy eo mety amin'ny alina mety amin'ny herintaona tsy fantatra mihitsy faharoa manarak'izay dia ny fahafatesana miandry an'izay rendez-vous lehibe zay tsika satria hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ka dia samy mahery samy miomana foana samy mailo miara-panahy ianao zay efa voavonjy aoko mailo aoko sarotsaroty ny miara-panahy ianao mangatany tompo mba ho voatahiry hatramin'ny farany fampitondra mivavaka hatrany tahiny tompo daholo ilao ataoko